Faly miarabantsika tsy revindray tsy tia lakamisy maraina fa 7 volana aogositra ity misotran'Andriamanitra isika fa mbola mena izao maraimbo voandray fa atsika mandray ny teny amin'ity an'ity hoenderantsika ny mofinenan'io dia vavakisika Tompoandriamanitra eo atolotra ianao ny deran'ny laza ny atra sy ny voninahitra misaotra anao izahay fa mbola tombontsoa lehibe no ananay miaraka aminao anio ary misaotra ny fiasanao fiainanay miangavy anao izay tompo ny mehery anay ihany koa ary ampitraka ireo izay mitanondrika skivy amin'ity anio ity aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao ny fandeferana amin'ny hafaliana ary amin'ny Kolosiana 1:1-2 manao hoe ary ampatanjahany amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana amen. Tsy hery ny fanaovana teny tsy ampiheverana izay sady mandratra ny hafa no manimba antsika mihoatra noho ny hafa aza satria mahatonga antsika hanenina teo aoriana rehefa misaintsaina izay nolazaintsika isika. Fandeferana amin'ny hafaliana naisa misy anao dia mety ho tafitohana ianao ary mety hahazo tsiny raha atao antondraharaha ny manangona ny fanakianana kely indrindra momba dia tsy hanana fotoana ho an'ny zavatra hafa tsony fa hoy Andriamanitra manao hoe Andriamanitra no mahalala an'izany rehetra izany ka izy no avelako andray an-tanana an'izany. Tsy mampaninona azy lazain'ny olona momba anahy. Tsy tokony ho verintsika na oviana na oviana ny fifehezan-tena. Aoka hoe ho an'ny lohantsika mandraka riva ilay modely tonga lafatra. Fa ho tanany manao teny tsy voahevitra sy feno fahasorenana eny mitahiry fahatezerana ao am-po ihany koa na dia tsy manonona teny aza ny vatantsika. Tokony handeha amin'ny famendrehana hatrany isika ka aneo an'i Kristy araka ny tokony ho izy. Rehefa niasa teo amin'ny latabatra fandrafetan'i Kristy dia matetika nisy olona manodidina anazy nanao an'izay hampatezitra azy. Nanomboka mihira salamo mahafinaritra nefa izy ary tsy tsapan'izy ireo akory dia nihira niaraka taminy izy ireo. Voasariky ny herin'ny fanahy masina teo amin'izany toeran'izany. Ry Andriamanitra isika raha maharitra amin'ny fahoriana, maharitra amin'ny fijaliana ary koa afa-po amin'ny fitsaharana eo amin'ny sanjim-pitiavana mandrakizay. Noho ny finoantsika fa miasa ho antsika amin'ny fotoana rehetra tokoa Kristy. Tombontsoa lehibe ho antsika ny mifaly eo amin'ny tompo ary andeha isika hidera azy bebe kokoa amin'ny fifaliantsika no anehoantsika fa miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika. Ao aminy no ahitantsika fisaikazana feno fitahiana indrindra ary noho ny fahasoavany no ananantsika fifandraisana velona amin'ny lanitra. Dia aokan'izany tokoa no hikantsika ka ho voatahiry ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra tokoa isika. Amen. Ry Tompoandriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Kolokolo eo anatinay tompony faharetana, fifehezan-tena, fikirizana ary aoka ny fanahinao masina rery ihany no anjaka sy hanoro lalana anay amin'izay rehetra tokony hatanay. Aoka ny tontolo androandroany ho feno fanatrehanao, feno fankarizana avy aminao ary hitondra voka-tsoa ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Be